Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio talata 10 ny volana Jona 2025. Ry ava malalo amin'ny Tompo, anio aho dia hitondra ten'Andriamanitra aminao ampafantatra momba ny amin'ny firavaka izany. Izay nampahafantaran'ny Tompo izany ny amin'ny hoe tsy mety amin'ntsika izany no manao firavaka. Ry havana marina ny ten'Andriamanitra ary tsy maintsy hotoa izay rehetra tian'Andriamanitra ho tanterahina. Tokony tena atahotra an'Andriamanitra mafy dia mafy mihitsy isika. Ry havana ten'Andriamanitra dia manamarina zavatra maro izay tokony ho arahantsika izany. Ka manasanao hiara-ivavaka amiko alohany andrasako ilay ten'Andriamanitra izany dia ao aorianan'izay hivavaka ho anao aho. Hiara-ivavaka isika Tompo. Ry Tompo Andriamanitra mahery eo misaotra anao ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra Tompo satria mbola afaka izahay areteny avy aminao. Mangataka aminao Tompo oka ny herinao no hiasa aminay tsiraray avy. Ka tano izay Jesosy fa tsy mahatana anao. Jesosy Tompo, oka hisandratra ianao Jesosy malalao. Oka koa ianao nokatra ny masom-panahy ny zanakao tsiraray avy Jesosy mba tena hifoha amin'ny toromasom-panahy izay Jesosy ary tena hifoha tanteraka hiomana ho any aminao any an-danitra Jesosy Tompo malalao ianao nefa nandidy hoe roay ny devoly andositra anareo izy. Ka mianaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty satana rehetra zanatsipika izay mitady alefana anay dia tsy ambina izany fa adorako amin'ny ranao izany Jesosy satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka tsy ambinina aminay izany. Ka oka ianao Tompo hisandratra, oka ianao Tompo no hiaro anay tsiraray avy zanakao. Ka misaotra Jesosy ny voninahitra dia ho anao irery ihany satria ianao ilay ho avy, ianao irery ihany no Andriamanitra. Ka misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Rehefa malalo amin'ny Tompo araka ny teneniko teo dia ny ten'Andriamanitra zany momba ny amin'ny firavaka zany no ambarako anio. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 7:30 dia ho vakiantsika ny 1 ka hatramin'ny 9 ihany dia misy verset anankiray na roa zany ho raisintsika zany rehefa avy eo. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany. Exodosy toko 7:30 1 ka hatramin'ny 9 ihany. Ny ato amin'ny baiboliko dia ny titrany dia nivako toy izao hoe mandidy ny Israely mba hiainga Andriamanitra. Amen. Tsara be ilay titra. Dia ho vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny Tompo ny teny tamin'ny Mosesy hoe mandehana miala eto ianao sy ny firenena izay noentinao niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta ka miakara ho any amin'ny tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary i Jakoba hoe ny taranakao no omeko azy ary aniraka anjely aho hitarika anao eo aloha ka horoaiko ny Kananita, ny Amorita, ny Etita, ny Perizita, ny Ivita ary ny Jebosita dia ho any amin'ny tany izay tondra dronono sy tantely. Nefa tsy hiara-miakatra aminao eo afoanao aho fandrao andringana anao eny an-dalana satria olona mafy atoka ianao. Rehefa reny olona izany teny mampahory izany dia nanjoretra izy ka tsy nisy olona niravaka intsony. Ary hoy ny Tompo tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely hoe ianareo dia olona mafy atoka koa raha hiara-miakatra aminao eo afovoanao aho na dia indray mimpimasomonja aza dia andringana anao koa ankehitriny esory ny firavakao hiala aminao mba ho fantatro izay hataoko aminao. Dia nanala ny firavany ny zanak'Israely nanomboka hatreo amin'ny tendrombohitra Oreba. Amen. Ry havana, tsara be ny tenin'Andriamanitra. Eto zany ten'Andriamanitra dia manambara ny amin'ny Andriamanitra, izy Tompo Andriamanitra ny teny. Izy mihitsy no ny teny eto. Eny ry havana, miteny Andriamanitra. Miteny Andriamanitra. Efa nanao fijorona vavolombelona tato aho ny amin'ny Andriamanitra Tompo. Izy Tompo ny teny tamiko tato atokantranoko. Eniko ny feony ny teny tamiko izy nananatra ahy. Ry havana, tiantsika ny Tompo. Tiantsika ny Tompo. Raha tena vonona ny fo amam-panahinao dia hiteny aminao koa ny Tompo satria izy ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Amen. Ry havana, eto zany ten'Andriamanitra
araka nambarako teo dia ny tompo andriamanitra mihitsy no niteny tamin'ny mosesy izany a niteny taminy hoe mandehana miala eto ianao sy ny firenena izay noentinao niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta. Ny baiko izany ny tompo any mosesy hiala tamin'ny toerana nisy azy. Ry havana, isika tokony hovonona foana ny amin'ny amindran'Andriamanitra antsika na oviana na oviana. Isika ane ka mandalo ihany ety e. Raha miteny ny tompo hoe mifindra ianao na miala eto ianao dia tokony ankatoy isika. Ry havana, marobe ny olona tena hoe mipetraka amin'ny toerana anankiray dia mieritreritra hoe tsy hiova mihitsy mandrakizay. Ny tompo rehefa mibaiko antsika dia mila mankatoa isika. Eto izany ny ten'Andriamanitra dia niteny izany ny tompo tamin'ny mosesy hiala tamin'ny toerana nisy azy. Ary niteny izany ny tompo taminy mba andehanany hiakatra ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ry havana, tany feno tondran-dronono sy tantely hoy ny ten'Andriamanitra eto ambarany ato amin'ny teny izay voasoratra eto. Tany tsara izany, tany feno fitahiana izany, satria ambarany tsara mihitsy hoe ho any amin'ny tany izay tondran-dronono sy tantely. Amen. Ry havana, ny tompo dia mieritreritra ny mahasoantsika foana. Fa isika zanak'olombelona no manorona lalana hafa ho antsika hitarika antsika ho any amin'ny elo. Andriamanitra mamaritra lalana tsara ho antsika mba ho any an-danitra, fa isika no manova izany. Mbola misy ny fotoana iantsony tompo antsika tsiraray avy hiverina ho ao aminy. Hotoizantsika ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 15 ary aniraka anjely aho hitarika anao eo aloha. Amen. Natreo aloha. Ry havana, aniraka anjely mihitsy Andriamanitra hitarika zany any Mosesy sy ireo zanak'Israely eo aloha. Ry havana, tokony anjelin'ny tompony no mitarika antsika ny fiainantsika. Tokony hoy izany mihitsy isika. Tokony hoy izany mihitsy ny fiainantsika tsiraray avy. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe, ka horohaiko ny Kananita, ny Amorita, ny Etita, ny Perizita, ny Ivita ary ny Jebosita dia ho any amin'ny tany izay tondran-dronono sy tantely. Nefa tsy hiara-miakatra aminao eo afovoanao aho, fa andrao handringana anao eny an-dalana, satria olona mafy atoka ianao. Amen. Natreo aloha. Ry havana, ny tompo Andriamanitra dia mahafantatra tsara mihitsy ny amin'ny toetrantsika tsiraray avy. Ny toetrantsika tsiraray avy. Tsy hoe koa hoe miteny izy eto amin'ny zanak'Israely hoe olona mafiatoka ianao, dia isika mieritreritra hoe tsy mafiatoka koa isika. Ry havana, mila isika mankatoa an'Andriamanitra, satria ny ten'Andriamanitra dia manambara tsara mihitsy fa tsy hiara-miakatra aminy eo afovoany Andriamanitra amin'ireo zanak'Israely izany fa andrao handringana an'izy ireo eny an-dalana izy izany. Ry havana, sao dia ho haringan'Andriamanitra koa isika amin'ny toetrantsika. Mbola misy ny famindrampon'Andriamanitra, mbola misy ny famindrampony amintsika. Raha fantatrao ny tantaran'ny zanak'Israely dia tena maro no maty na haringan'Andriamanitra ihany, satria tsy nankatoa azy. Satria tsy nankatoa azy dia maro no naharingany. Ry havana, engane mba tsy ho anatin'ny ho haringan'Andriamanitra isika. Dia jerevo Andriamanitra eto tsy azo vazovazina mihitsy izy. Aleony mihitsy tsy niara-niakatra tamin'izy ireo satria ambarantsara ny teny eto hoe fandrao handringana anao eny an-dalana. Izany hoe izy rehetra mihitsy izany no voaringana. Raha fantatsika tsara ny ten'Andriamanitra dia tsy izy rehetra no tafiditra tany amin'ny tany Kanana. Nisy ny voaringan'Andriamanitra satria mafiatoka. Isika koa dia olona mafiatoka ka tokony hiova isika, tokony hankatoa isika. Dia toizako ny ten'Andriamanitra 14. Rehefa reny olona izany teny mampahory izany dia nanjoretra izy ka tsy nisy olona niravaka intsony. Amen. Eto aloha zany tsika dia manambara sahady fa nalahelo zany ireo olona ireo, nanjoretra zany izy ireo. Dia nataon'izy ireo zany dia tsy niravaka intsony. Ry havana, zay le firavaka. Zay le firavaka
fa tonga eto amin'ilay momba ny firavaka isika. Rehefa niteny Andriamanitra fa tsy ara-iakatra amin'ny zanak'Israely satria mafiatoka izy ireo dia jerevo fa nanjoretra zany ireo zanak'Israely, nalahelo zany izy ireo ny amin'ny teny izay notenin'Andriamanitra tamin'izy ireo. Dia ny nataon'izy ireo dia tsy nisy olona niravaka intsony. Amen. Tsy nisy olona niravaka intsony, zany hoe ny olona rehetra mihitsy izany. Ny olona rehetra mihitsy izany. Dia ndao vakitsika ny 5. Ary hoy ny Tompo tamin'ny Mosesy, lazao aminy zanak'Israely hoe, ianareo dia olona mafy atoka, koa raha iara-miakatra aminao eo afovoanao ao, na dia indray mimpimasomonja aza dia andringana anao, koa kehitriny esory ny firavakao hiala aminao, mba ho fantatro izay hataoko aminao. Amen. Zay le izy. Hitanareo zany. Ny Tompo Andriamanitra mihitsy no naniraka izany, zany hoe nanome baiko mihitsy zany Tompo Andriamanitra ny amin'ny analana ny firavaka. Satria raha mbola nisy firavaka zany teo amin'izy ireo dia tsy niara-niakatra tamin'izany Andriamanitra. Amen. Zany hoe tsisy anjely zany niaraka tamin'izy ireo. Satria ny anjelin'ny Tompo dia Andriamanitra no mibaiko ny anjeliny. Ny anjely dia Andriamanitra no mibaiko ny anjeliny. Dia isika ihany koa tokony anaiky ho baikoan'Andriamanitra isika. Jerevo ten'Andriamanitra averiko indray-pandeha eo amin'ny 5. Ary hoy ny Tompo tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely hoe, ianareo dia olona mafiatoka. Hatreo aloha, hitanareo mbola miverina indray hoe olona mafiatoka. Dia hoy ny toy ny teny hoe, koa raha hiara-miakatra aminao eo afovoanao ao, na dia indray mimpimasomonja aza. Hatreo aloha. Raha hiara-iakatra amin'izy ireo zany ny Tompo Andriamanitra eo afovoany, na dia indray mimpimasomonja aza. Ry havana, indray mimpimasomonja. Raha mimpimaso isika indray-pandeha dia tena hoe kely zany, tena hoe aingana be zany. Eto ny Tompo Andriamanitra dia niteny hoe, raha hiara-miakatra aminao eo afovoanao ao, na dia indray mimpimasomonja aza dia andringana anao. Amen. Natreo aloha, ry havana. Andriamanitra tena afo mandevina ny Andriamanitra io afo mandevina izy. Zany hoe na dia indray mimpimasomonja aza, ka raha ohatra teo afovoan'izy ireo Andriamanitra ka nisy firavaka izy ireo dia ho voaringan'Andriamanitra izany. Na dia indray mimpimasomonja aza dia andringana azy Andriamanitra. Andringana azy Andriamanitra. Dia hoy ny toy ny teny hoe, koa kehitriny esory ny firavakao hiala aminao, mba ho fantatro izay hataoko aminao. Amen. Natreo aloha. Ry havana, Andriamanitra ny teny tamin'izy ireo hoe, koa kehitriny esory ny firavakao hiala aminao, mba ho fantatro izay hataoko aminao. Amen. Zay le izy. Andriamanitra mibaiko. Andriamanitra mibaiko ary mibaiko antsika ihany koa izy. Ny firavaka dia tsy eken'Andriamanitra. Satria zavatry ny tany izany. Isika voateraka dia tsy nitondra ninina tetỳ ambony tany. Dia tokony ho toy izany koa isika ao anatren'Andriamanitra. Izay no tian'Andriamanitra. Satria ny eto ambony tany dia zavatra eto amin'izao tontolo izao ihany. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Any amin'ny bokin'ny Jaona voalohany no misy izany teny izany. Omeko anao ny verset rehefa avy eo. Ny zavatra eto amin'izao tontolo izao dia eto ihany, fa tsy misy ho tafitra any an-danitra. Tsy tian'Andriamanitra isika hiaina tahaka an'izao tontolo izao, hiarerena ho any kalalao, na hoe hifaly amin'ny zavatry ny tany izay tsy mahasoa akory, na andany vola amin'ny zavatry ny tany izay tsy mahasoa akory. Tsy tian'Andriamanitra isika hifikitra amin'ity tany ity, satria ity tany ity dia ho levona. Araka ny ten'Andriamanitra ao bokin'ny Marka 7:1-3:30 hoe, ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Zay ny tenin'ny Tompo Andriamanitra izany. Ry havana, ho levona avokoa ny zavatra eto ambony ity tany ity, ka tokony isika tsy hiarerena ity, fa tokony isika akatoa an'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra dia mazava tsara
fa Andriamanitra nampitandrina andreo zanak'Israely. Nampitandrina izy tonga amintsika ny teniny anio. Izy tsy mankasitraka antsika anaonao foana satria latsaka anatin'ny faharatsiana avokoa izay manaonao foana. Ry havana, zavatry ny tany ny rehako izao fiainana izao dia andalo. Andalo ihany izao zavatra hitany masontsika rehetra izao. Fa ny any an-danitra no mandrakizay. Tokony isika tahaka antsika teraka fa anaty kibony renitsika dia tokony ho toy izany koa ny tenantsika rehefa hiala eto ambony tantsika rehefa ho faty. Zany hoe tsisy nininona zany momba ny tenantsika, tsisy nininona. Satria raha ohatra ka misy peratra isika, misy collier isika, na misy kavina isika, tsy tahaka an'izany no nametran'Andriamanitra antsika tao anaty kibony renitsika. Ry havana, mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Dia hoy ny ten'Andriamanitra mendiny fahenina farany hoe dia nanala ny firavany ny zanak'Israely nanomboka hatreo amin'ny tendrombohitra Horeba. Amen. Ry havana, tsara be izany. Nankatoa an'Andriamanitra izy ireo. Nankatoa an'Andriamanitra ireo zanak'Israely. Ianao va mankatoa an'Andriamanitra koa? Sa mbola mandà? Ry havana, oka isika iova fa tsy mivazivazy amintsika Andriamanitra. Tsy mivazivazy amintsika Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Timoty voalohany 2:1-10 dia manambara ny amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly ny amin'ny mombany amin'ny firavaka ihany koa. Satria okantsika tsy eritreritra hoe tany amin'ny testamenta taloha ihany izany. Ry havana, ten'Andriamanitra ray avokoa ireo, mifandray ireo. Ao ny didy 10 tany amin'ny testamenta taloha. Ry havana, tsy maintsy tanterahana izany. Ary ny tompo efa niteny hoe tonga izy tsy handrava ny lalàna fa hanatanteraka ny lalàna. Satria izy mihitsy no ilay didy sy lalàna tsy maintsy arahantsika. Ry havana, ovakintsika ny teny ato amin'ny Timoty voalohany 2:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny fahamaontinana sy ny fahononan-tena, nefa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara araka izay mamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Amen. Ry havana, mazava tsara ny tenin'ny Paoly apôstôly eto. Ny amin'ny mombany amin'ny firavaka. Averiko indrepandeny amin'ny 5. Toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny fahamantinana sy ny fahononan-tena. Amen. Natreo aloha. Ry havana, fitafiana mamendrika. Manao ahoana ny fitafianao? Mendrika natrehan'ny tompo ve? Ary ambarany tsara mihitsy hoe mba amin'ny fahamaontinana maontina ve ny fitafinao sy ny fahononan-tena. Mila mahay mihonona isika amin'izay zavatra omeny tompo antsika. Tizako ny ten'Andriamanitra, nefa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na ny vatosoa na ny fitafiana sarobidy. Amen. Ry havana, tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na ny vatosoa na fitafiana sarobidy. Ny volamena sy ny vatosoa ireny dia fatao amin'ny kavina na koa peratra na koa collier na koa bracelet. Ry havana, mananatra antsika ny ten'Andriamanitra. Oka izay. Efa maro ny témoignage ato afaka enonao. Tiantsika ny tompo, miantso antsika izy mba tsy fikitra amin'izao tontolo izao. Ao amin'ny bokin'ny Jaona voalohany no manambara ny amin'ilay izao tontolo izao nambarako teo. Afaka raisinao ny verset. Ao amin'ny Jaona voalohany mekanao ny verset Jaona voalohany 2:2. Dia oka ianao no amaky izany. Jaona voalohany 2:2-10 manambara ny amin'ny hoe aza tia izao tontolo izao sy izay zavatra eto amin'izao tontolo izao. Ry havana, oka isika hitady an'Andriamanitra, oka isika ankatoa an'Andriamanitra. Sao dia sanatrika aringan'Andriamanitra tahaka ny nataony tamin'ireo zanak'Israely. Eto amin'ny tompony mombanao, hivavaka isika tompo. Hivavaka ho anao aho raha vonina ianao hitady an' Jesosy. Mangataha ny fanahy masina mba hampahery anao raha ohatra ka tsy vitanao irery izany, satria tsy mahavita tena isika. Ny tompo irery ihany no afaka mampahery antsika sy mahatanteraka izay tokony ho sitrany. Izy irery ihany no afaka antsontsika. Ka hivavaka isika tompo.
Jesosy tompo misaotra ny amin'ny teninao, misaotra tompony amin'ny fampaherezana Jesosy, misaotra Jesosy ny aminay zanakao tsiraray avy Jesosy io indray toy izay Jesosy mangataka ny famindramponao, mangataka ny famelanao Jesosy mivavaka ho tompo ho anzanakao eran-tany izay mahare zao video izao, karaha misy tompo mahatsapa Jesosy anio hiala tompo amin'ny zavatry ny tany Jesosy dia okanao Jesosy ampahery azy, okanao tompo hiditra an-tsehatra Jesosy tena anova azy tanteraka Jesosy, hiala amin'ny fitafizao tontolo izao, hiala amin'ny firavaka izao tontolo izao Jesosy tompo malalao, okanao tompo hiasa amin'ny zanakao tsiraray avy, eo koa tompo ny hiala amin'ny zavatra ratsy izay tsy mamendrika ao anatrehanao Jesosy dia okanao tompo nikasika ny tsiraray avy, ny voninahitra ho anao Jesosy, misaotra ho anao Jesosy, mankasitraka feno tompo ny amin'ny fotoana teto, mangataka ny fanahy masonao Jesosy hiasa ao anatinay tsiraray avy Jesosy satria tsy mahavita tena izay raha ohatra ny fanahy masonao tsy miasa aminay, ka misaotra tompo arovy izay amboatra Jesosy mba ho tafiditra any an-danitra, misaotra tompo ny voninahitra dia ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Aleloia, amen. Zay raha tompoko fotoanan'io fa dia mametraka veloma indray aho dia manaraka indray fotoana raha sitrapon'i Jesosy tompo. Amen. Veloma tompo.